Mampatolotra indray ny fiarabana amin'ity takariva ity izay mbola fahatsika ho amin'izany fifampaherezana izany. Ka mialohan'ny hidirantsika ho amin'izay andraisana ny tenin'Andriamanitra dia andao hiaraka hivavaka isika Tompo. Andriamanitra, misaotra anao ny amin'ny fiainanay rehetra. Misaotra noho ny amin'ny fiombahanao izay natao nandritra ny tontolo andro. Misaotra noho ny amin'ireo izay mety tody zava-tsatroka sy kanefa novahanao izy ireny. Misaotra noho ny amin'ireo izay mety nandresy ny aretina maro samihafa. Kanefa raha mbola misy ao anatin'izany dia mitalao aminao zahay amin'izao takariva izao, ny mba hanendrenao izany loharanona aretina izany ka hodiny amin'ny fahasalamana indray. Raha andray ny teninao indray izay hoentinay fifampaherezana amin'ity takariva ity, dia engane ny fanahinao hatrany no hitaridalana, akasika ny fony tsirairay avy, ka ho tonga hery sy fanovampo lehibe eo amin'ny fiainanay izany. Ny anaran'i Jesosy no ahafana manonona ny vavaka. Amen. Ny filazantsara ny Matthieu indray no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity takariva ity. Ka ny Matthieu toko fa 9 dia ny andininy fa 30 ka hatramin'ny fa 530 no andraisantsika izany fa afatra izany. Andao vakitsika ho amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izany Jesosy dia hoy Jesosy taminy: ianareo rehetra dia ho tafotoana noho ny amiko anio alina, fa voasoratra hoe amelo mpiandry aho dia hiaka ny ondry andrasana. Fa rehefa atsanganao dia hialoha anareo ho any Galilea. Fa Petera namalika nanao taminy hoe: na dia ho tafotoana noho ny aminao aza ny olona rehetra, izao tsy mba ho tafotoana mandrakizay. Hoy Jesosy taminy: lazaiko aminao marina tokoa anio alina, raha tsy mbola misy akoho maneno dia anda intelo ianao. Dia namaly Petera: na dia hiara-maty aminao aza aho Tompo, tsy mba andahanao tokoa aho. Ary toy izany koa no lazay mpianatra rehetra. Inona no afatra raisitsika sy tian'Andriamanitra ho apita ho amintsika amin'ity takariva ity? Ny dingana maha-mpianatra. Rehefa nisafidy an'ireto apôstôly ireo Andriamanitra na i Jesosy fonizy teto ambonin'ny tany, dia nanaiko kristianina izy. Rehefa niantso Andriamanitra dia tsy nandahy izany fa tena nanaiky, izay mitovy amiko sy aminao. Ary nandritra ny vanim-potoana izay nirahany tamin'i Jesosy dia haintsika tsara ny asa mpianatra fa mitondra olona eo amin'ny Kristy. Milaza ny hatsarany zany Kristy zany sy ny asa izay ataony amin'ny olombelona tsirairay avy. Ao ny tsy salama hositraniny, ao ny kilemaina, ny jamba sy ny maro isan-karazany tratra ny demonia. Dia asa mpianatra ny mitondra n'izany eo amin'ny Kristy. Asa mpianatra ny manasitrana n'izany amin'ny alalan'i Kristy. Tena nanasitrana mpianatra. Ary tena nanao ny asan'Andriamanitra, ary azo lazaina mihitsy azy raha lasa nabavy fa tena ohatrany efa tonga amin'izany mahadingana mampianatra feno zany ireto apôstôly reto. Rehefa ho avy anefa araka ny vakitsika teo dia niteny Jesosy: anio alina dia misy aminareo ny hamadika. Dia namaly Petera tamin'ny herim-po fa na dia misy aza ho tafotoana aminao Jesosy dia za tsy mba ho tafotoana aminao zany. Dia ozy koa ny mpianatra rehetra, zay koa dia tahaka izany, tahaka an'izany ihany. Tsy ho tafotoana aminao, tsy hamadika aminao. Fa rehefa nandeha ny tantara riavana vao tsy naneno intelo tokoa ny akoho dia haintsika rehetra fa nandahany Jesosy i Petera.
nitsoaka ny mpianatra rehetra tsisy teo na dia iray azy ho antsika rehetra amin'izao vaninandro iainantsika izao. Efa nanaiky an'i Kristy isika ary mbola azo lazaina mihitsy aza angamba fa eo amin'ny dingana amin'ny mampianatra tahaka an'izay niainan'ny apôstôly isika. Rehefa natsoan'Andriamanitra izasy ianao dia nirotsaka ao amin'ny ranon'ny batisa, nanaiky nanao fanekena ho mpanompon'Andriamanitra ary dia niditra ho mpino any anivon'ny fiangonana, dia nanara-dian'Andriamanitra, dia nanomboka na mivavaka ho an'ny tsy salama, dia natsiaro valim-bavaka fa sitrana ny tsy salama, nanomboka nanao asa fitoriana ho an'Andriamanitra, dia betsaka ny olona nanaiky izany hafatra zany ka dia nanaiky an'Andriamanitra noho ny aminao. Ary mety misy mihitsy aza mety efa niara-ny fanahy maloto dia enao mihitsy no fitaovana izay nanesoran'Andriamanitra an'ireny. Fa izao teo amin'ny Petera, rehefa niaina tamin'ny vaninandro sarotra dia nandahany Tompo ireto mpianatra ireto. Fa ay ve ny manaraka an'Andriamanitra ka kapohany, na dia efa nilaza ela be aza Jesosy hoe ho alan'ny olona sy hakahalainy ianareo noho ny amiko, dia toa ohatra ny tsy ao an-tsain'ny kristianina izany. Dia inona zavatra miseho? Mitsoaka rehefa tsy mamamitsika ilay zavatra anankiray, rehefa atao miatra ho amin'ny fiainantsika ny zavatra iray, dia mitsoaka isika, mandao an'Andriamanitra, mandaa an'Andriamanitra. Mety efa misy antso anankiray nataon'Andriamanitra tamintsika, dia mety hoe antso ho amin'ny fitoriana, amin'ny filazaon-tsara, antso ho amin'ny fanasoavana, ny fiarahamonina na ny fiangonana na ny tokantrano, dia nanaiky an'izany ianao. Fa rehefa sendra tsy nifanaraka tamin'ilay fotoana dia nandahany ianao. Tsisy hafa amin'ny Petera isika, tsisy hafa amin'ny apôstôly isika. Efa tonga mpandaa, ary ny Petera raha intelo nandany atsika mety efa injato mihitsy azy no nandahan'Andriamanitra. Fa mahafinaritra fa nibebaka i Petera, nitalao Petera tamin'Andriamanitra, ary tonga tamin'ny fiovam-po. Ary haitsika fa ny antony nandava amin'ny Petera dia ilay fikapohana na niatra tamin'i Jesosy. Ka hoe ay ve izay manaraka an' Jesosy dia hiara-ny fikapohana tahaka izao, tsy vita ny nofoko izao, izay mitovy amintsika hoe ay ve ilay manaraka an' Jesosy ka tsy mety hafahana tena mikarama be amin'ny fotoana tena mampandeha ny karamako mihitsy ny hoe andao anao tafika masina, dia mety mandaha ny Tompo ianao, tsy afaka ianao. Fa i Petera ry havana malala, rehefa nanaiky sy nibebaka dia nifatsihana ohatran'i Jesosy, saingy ny lohany natao ambany, fa tsy niemitra, tsy niala tamin'izany intsony i Petera. Isika izay mandre izao, tiako isika raha ho tonga tahaka ny Petera, hiala ho tamin'ilay antso voalohany, fa hiditra ho amin'ny sehatry ny fitombom-pinoana, dia ny tsy fielana amin'Andriamanitra n'inona toe-javatra iseho na inona, ny anaiky an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, ny ampiena ny maha izy atsika, tsy izao intsony no velona fa i Kristy. Ary Kristy tsy maintsy mitombo, ozy ny tenin'Andriamanitra, fa isika tsy maintsy miena. Ataovy tsapan'Andriamanitra fa miena ianao, ary ataovy tsapany fa izy no mitombo eo aminao. Ary toy izany koa i Paoly. I Paoly dia azo lazaina fa kristianina mihitsy ary mpanora-dalàna, izay irako mpisorona be, mpamolavola ny fitsipika, izay hoentina hitantanana ny asan'Andriamanitra, ny fiangonana. Ka rehefa nitoro ny filazaon-tsara ny apôstôly rehetra dia nieverina fa mety hoe manakorotana, fa rehefa ndeha hanenjika reto apôstôly reto Paoly dia tafahoana tamin'Andriamanitra. Ary izy ilay mpanenjika dia alaony koa aza ny enjehana mihitsy indray koa rehefa avy eo. Izany ny antsoina hoe tonga ho amin'ny fiovam-po, maty ho an'i Kristy. Ny firariko indray amin'ity takariva ity, ny tokantrano tsirairay avy izay manjohy izao fandarana izao, ny tokantrano
ny sambatan'olona naiza mety misy anao dia mba tena andany tena anao ianao fa hanolotra amin'ny fiainanao ho an'Andriamanitra. Ka naiza antso asian'Andriamanitra atao. Raha misy fahadiso-kevitra hatramin'izay dia anaiky ahitsin'Andriamanitra satria fahatenin'Andriamanitra na ny soratra masina dia fanitsinana izay diso, ho fitezana ho amin'ny fahamarinana, ho fampiononana, meteza ahitsiny izany. Ary rehefa nanaiky an' Jesosy ianao hatramin'izay, mety misy zavatra efa nandavanao azy ve? Fotoana mety amin'ny takarivo ity mba hanoranao ny fiainanao feno, hibebahanao ka ho fitaovan'Andriamanitra hoeriny indray isika rehetra. Ka naiza baiko andrahan'i Kristy atsika dia tena ho fitaovany sy ho toe-tsaina isika, fa tsisy maha-izy atsika intsony fa ho iraka. Izay ny toerana misy azy ianao. Ny Tompo hitahantsika ary ho ampian'Andriamanitra ny isika tsirairay avy, indrindra ianao izay mety mandresy manaraka izao fampaherezana izao. Hiara hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra satria tsapanay fa mikarakara anay ianao. Tsapanay fa efa ny fandrika rehetra izay mety hahazo anay, ny fandrika rehetra izay fanaon'ny Satana dia efa nasianao niatra tamin'ireo razambe rehetra. Fa raha toka mandinika ny teninao izay dia mety izay no sambatra indrindra. Ka raha mety efa nahazo anay za izay nahalavo ireo razambe rehetra, mitalao sy mangataka famelan-keloko aminao zahay. Mamindrafo aminay Andriamanitra, diovy izahay ho afan-keloka, ka raiso ho anao, raiso ho fitaovanao, ary raiso ho tena ho fanabeazana ny fiarahamonina, ny fiangonana, ny tokantrano izay manodidina anay rehetra. Ka tsy izay intsony no velona ato anatinay fa ianao, ary izay dia eny isan'andro fa ianao no hitantaratra naiza misy anay. Dia taio no momba anay sy ny fiainanay rehetra. Ny anaran'i Jesosy mandrakariva no ahafahanay manonona ny vavaka. Amen.